Hivavakantsika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay io tamin'ny voalohany tokoa dia ny teninao ny naharianao, nandravonanao ary nandaminanao izao tontolo iainana izao. Raha hovakiana ary izany teninao izany tompo, dia ireo ny mpanomponao raha kofa ny fanahinao masina raha maka izany teny izany. Io koa ny irakao izay hitondra ny hafatra avy amin'ny teninao. Ireo ny vahoakanao izay mangetaeta ny fahariana vaovao, fandaminana vaovao ary fandravonana vaovao. Raha vaky izao taona vaovao omenao anay izao indray. Dia amin'ny anaratsoanao ary Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iara-maka ny sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'ny tantara voalohany, toko 7:20, andininy 10 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita izany dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa dia nisaotra ny Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehovah ô Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ô ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah ô, ary anao ny fisandratana olohan'ny ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny harena sy ny voninahitra, ary anao ny manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izahay ry Andriamanitra eo sy midera ny anaranao be voninahitra. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka toko 1:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 1:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary isy famantarana eo amin'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana, ary etỳ ambonin'ny tany dia isy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondron'ny ranomasina sy ny fanonjany, ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Ary amin'izany andro izany dia hita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy. Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Ary tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsitoha sy ny zanak'ondro ny tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondro ny fanazavana azy. Ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan tany dia nitondra ny voninahiny no ao anatiny. Ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandaingy, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Amen. Vitelina
dia faly indrindra tafombona atao tranoandriamanitra amin'izao andro voalohany amin'ny taona 420 izao ry havana, ary faly koa mahitantsika isa mpianakaviana miara-mipetraka eny amin'ny W ny fiangonana eny. Ity no firarian-tsotononona avy eo amin'ny soratra masina ho antsika rehetra ny amin'izao taona vaovao izao. Nomeritoko 420 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: hanandratra ny tavy aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Dia hifanatry tavy amin'ny Tompo mandrakariva isika ary handray ny fiadanana izay omeny mandava-taona 420. Ireo perikopa anankitelo izay novakiana tamintsika teo no angalana ny afatr'Andriamanitra amin'izao 2 Janoary 420 izao. Ary dia ny fanahy masina mbola hampianatra antsika mandrakariva ny sitrapon'ny Tompo. Rehefa mandinika ireo perikopa anankitelo ireo isika ry havana, dia mahita fa lehibe tokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Hitan'i Davida teo amin'ny fotoana izay amarana ny fiainany izany. Tsinjon'ireo mpiarabelona tamin'i Jesoa tao amin'ny tempolon'i Jerosalema izany, fahatsaran'ny tempoly, ary dia hitao manany sainy mpamaky ny soratra masina ny amin'ny fitrangany izany alehibe ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ilay tempoly tsy natao tanana. Fa ao anatin'ireo dia misy afatra anankiroa entintsika mamakivaky ny fiainana, tsy ny 420 ihany, fa ny fiainako avy manontolo. Fotom-pisaina anankiroa manao hoe: jereo ny lavitra, jereo ny ambony. Manana fijery lavitra, manana fijery ambony. Mijery lavitra sy mijery ambony. Ao amin'ny tantara voalohany toko 720, ny 9:10 rehefa mijery lavitra sy mijery ambony dia tena mahita ny alehibe ny voninahitr'Andriamanitra i Davida. Ao amin'ny Luka toko 2:20 hatramin'ny 20 rehefa mijery lavitra, mijery ambony dia afaka manantena fanavotana sy famojena. Ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 rehefa mijery lavitra sy mijery ambony dia mitandro ny voninahitr'Andriamanitra ka miaina amin'ny fahamasinana. Mijery lavitra, mijery ambony dia ho hitanao ny falebiazan'ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ny tantara manodidina n'izao perikopa izao, tantara voalohany toko 7:10 hatramin'ny 17 no vakiana manontolo, dia i Davida efa hiditra amin'ny fahafatesana no manao ity hira fisaorana sy fiteranan'Andriamanitra ity. Fa amin'izany fiainany izany, tandomin'ny fahafatesana izany i Davida, eo mpamaranana ny fanjakany dia mbola miteny ny amin'ny mandrakizay, mahita ny mandrakizay ao amin'Andriamanitra, mbola afaka mametraka ny toy ny vinany amin'ny fanamboarana ny tempoly, mbola mieritreritra n'izany izy. Ny 10 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa: koa dia isaotran'i Jehova teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida ka nanao hoe: isaorana anie ianao Jehova o Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Isaorana Andriamanitra ny amin'izay efa nataony tamin'ny taranaka ny fandimby. Isaorana Andriamanitra, isaorana ho mandrakizay. Olona madiva ho faty mieritreritra ny hoe mandrakizay. Ary rehefa midina kely isika
ambarany Davida moa ny hoe nitanjaka sy ny hery dia avy aminao Andriamanitra, ianao mampahalehibe, ianao no mampahatanjaka. Dia midina kely isika ambarany eo amin'ny 10:20, 9:10 sy 9:20 ilay vina fanamboarana ny tempoly, mijery lavitra Davida. Hoy izy amin'ny anaran'ny Tompo, fa vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao zahay tahaka ny razanay rehetra, tahaka ny aliko ny andronay ety an-tany, ka tsy misy fanantenana. Ry Jehovah Andriamanitra io, ireto zavatra ireto novorianay anaovana ny trano ho an'ny anaranao masina ireto, dia avy tamin'ny tananao ary anao raha teo izy. 7:20 Ary omeo fo marina Solomona ny zanako, hitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao sy ny lalanao, ka anao zay rehetra izany rehetra izany sady ahavita ny lapa zay efa namoriko ny anaovana azy. Rehefa mijery an'Andriamanitra eo amin'ny fahalebiazan'ny voninahitra ny fiamboniny i Davida, dia tsy mangorooro manoloana ny fahafatesana, tsy mampanina azy ny teny hoe vahiny sy mpivahiny eo anatrehanao zahay, fa tena midera an'Andriamanitra ary idera an'Andriamanitra mandrakizay, ary mbola manantena fa afaka hitohy izay fikasana na tsy eo tsony azy izy, mbola afaka nieritreritra ny fanatanterahana ny vinany amin'ny fanamboarana ny tempoly izy. Ety am-piandohan'ny taona dia efa misy manisa andro sahady hoe roa no tonga ny faran'ny volana. Efa tsasatsasa ny sisany eo an-tanana. Ety am-piandohan'ny taona dia efa mieritreritra ny hoe ho an'Androany tadiavin'Androany. Ety am-piandohan'ny taona dia misy olona izay variana fotsiny amin'ny fety be amin'ny tian'ity, fa tsy manana vinana kely akory azy ho amin'ny fiainany ity taona ity, indrindra ho amin'izay ataony mandrakizay hidera ny voninahitr'Andriamanitra. Fa misy koa tahaka ny Davida ilay nametraka ny vina, dia mbola vonina hanohy izany vina izany, sady mijery lavitra no mijery ambony Davida, ary mahita ny fahalebiazan'ny voninahitr'Andriamanitra, dia tsy mianina fotsiny amin'ny taona izay nahavelomany, fa mbola mieritreritra ny hoe idera an'Andriamanitra mandrakizay. Tsy hoe mitsahatra eo amin'ny fahavelomana ny fiderany an'Andriamanitra, fa tohizany amin'ny mandrakizay. Ho antsika koa mijery lavitra, aza variana amin'ny 420 taona vaovao fotsiny, fa manaova voady hoe anome voninahitra an'Andriamanitra mandrakizay, isaotra an'Andriamanitra mandrakizay aho. Ary koa kendreo ny zavatra ambony, efa nanana vina angamby ianao teo amin'ny androm-piainanao, fa kendreo ny havitan'izany. Na ho faty rahampitso aza dia mbola apetrako ihany ny vina. Ary hoy Lutera averimbelona amintsika ny hoe na ho avy rahampitso aza ny tompo dia mbola amboly tsara maso ihany aho. Apetrao ny vina ary kendreo ny zavatra ambony, mba ho hitanao miariary ao anatin'ny zotra ny fiainanao ny alehiben'ny voninahitr'Andriamanitra, tahak'izay nahitany Davida azy eto amin'ity perikopa ity. Anao Jehovah ny fahalebiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany, anao ny fanjakana Jehovah ho. Ao amin'ny filazantsara araka ny Luka, toko 220 ny andininy 720 sy ny 720 indrindra. Mijery lavitra ary mijery ambony dia manantena ny fanavotan'Andriamanitra, ilay be voninahitra. Miresaka ny atsarany tempoly tao Jerosalema, ny manodidina ny Jesoa eo amin'ny 5. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, ary nisy ny lazan'ny tempoly
fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy fa hoy Jesoa. Ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy havela izy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana. Maresaka ny amin'ny atsarany tempoly tao Jerosalema ny manodidina ny Jesoa, fa Jesoa kosa dia milaza hoe tsinotsinony zany, ho ravainy zany. Ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra no maka toerana eo amin'izany fahatsarany tempoly zany. Aza fafana eo anatrehan'izay fahatsarana hitanao amin'ny tempolin'Andriamanitra ny alehibeny ny voninahitr'Andriamanitra. Izany no ambara ry havana, tsy ho variana amin'izay fahatsarana ety an-tany fa hijery ny lavitra sainy ambonimbony kokoa ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy tako ny fahatsarany izao tontolo izao, tsy tako ny fahatsarany ny fiangonana, tsy tako n'izay mety eritreretintsika ho fahatsarany ety an-tany ny voninahitr'Andriamanitra raha tena mijery isika. Ary izany ny tanjon'i Jesoa eto, ho ravainy io tsisy vato hifanongo, fa izy kosa ilay voninahitra mamirapiratra, miena ny hery rehetra eny amin'ny lanitra, very hevitra izao tontolo izao, fa mirondroana ny ranomasina ary manonja. Fa ny zanak'olona kosa avy eo amin'ny rahona mikery sy ny voninahitra lehibe. Takona ny fahatsarana rehetra, ambany ary tsisy dika ny hery rehetra izay heverina izao tontolo izao ianteherana, fa hijery ny zanak'olona eny amin'ny rahona mikery sy voninahitra isika, hiandrandra fanavotana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, foy ny fisainantsika. Tsara ny eto dia mionona isika, tsy te hiala eto. Miamitombo ny taona, manakaiky ny fahafatesana ny dikan'izany, dia mbola mieritreritra foana isika hoe tsara ny tany. Tsy ratsy tokoa satria izany ny tenin'Andriamanitra raha nahary izao tontolo izao izy, hitan'Andriamanitra fa tsara izay rehetra nataony. Tsara ny manodidina antsika, tsara ny fiainam-pianakaviana, tsara. Saingy izao misy ny tsara lavitra. Tsy ionona amin'izay fahatsarana hitantsika isika, nandokandokana izay hery azontsika hianteherana, hery ara-toekarena, ny firijarizanao sy ny mahatomady anao salama tsara. Tsy entehitra amin'izany fahasalamana izany isika, tsy entehitra amin'ny fahaizana mampahalalana anananao isika. Tsia, mety miena izany, mety miena ny vola, mety miena ny herinao, mety ho tonga ny tsy fahasalamana, mety ilaozan'ny toetrandro koa ny fahaizanao. Fa izao, rehefa mijery ny lanitra isika, dia io ny zanak'olona miseho amin'ny hery sy ny voninahitra. Izy ny anteherana, izy ny maneho ny fahatsarana rehetra. Raha mieritreritra ianao vao vovonjy ny herinao ara-toekarena na matanjaka sy tomady manam-pahaizana, dia tadiavoka jereo, andrandrao ny ambony kokoa noho izany, dia Jesosy Kristy lay mitondra fanavotana ho antsika. Manomboka ny taona isika ry havana, mahatsinjo angambe ianao fa ho tsara ny taona. Mety mieritreritra koa ianao no hoe ho ratsiratsy izy zany, mety mbola tsy tsinjonao tsara ary tsy azonao eritreretina ny rahampitso. Fa eto amin'ity soratra masina ity dia mitaona anao hijery ny fanavotana ao amin'ny Jesoa ny soratra masina. Mitaona anao hijery ny zanak'olona eo amin'ny rahony lanitra, miseho amin'ny hery sy ny voninahitra ny soratra masina, ka hiandrandra fanavotana ho antsika. Ao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia ny andininy 7:20 indrindra. Ilazana hoe rehefa mijery lavitra arak'izay tao amin'ny soratra masina ato amin'ny Apokalipsy, ny fiainantsika isika dia ampahitany an'izany atao hoe tempoly tsy natao tanana. Tsy mila masoandro na volana amirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no manazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ao amin'izany tempoly tsy natao tanana izany, raha miariary ny voninahitr'Andriamanitra dia ampatsivo ny soratra masina eto amin'ny Apokalipsy
2:20 fa ny voninahitr'Andriamanitra sy ny tsy fahamasinana dia tsy miaraka. Samy manana ny lalan'ireo, tsy afaka hiaraka na oviana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny tsy fahamasinana. Koa izany dia mitaonantsika hiomana, hijery lavitra sy hijery ambony aza rehefa amin'ny tany ny voninahitr'Andriamanitra izay natafiny ianao, fa tsy ho tafiditra any amin'ilay tempoly tsy natao tanana ianao. Tsy miaraka ny voninahitr'Andriamanitra sy ny tsy fahamasinana. Rehefa tao amina hijery ilay tempoly tsy natao tanana isika amin'ny fotoana hidirana dia ampisaintsainana dia n'izao fa tsy miditra ao ny tsy masina. Ary izany no mahatonga antsika tena hifampahery, mibebary havana. Ety ampiandohan'ny taona, amboary ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, mibeba mba esorony izay rehetra mety ho hota tsy namboleny teo amin'ny fiainanao. Esorony izay rehetra mety tsy fahamasinana, fahavetavetana, laingy, mbola lanjaka teo amin'ny fiainanao. Fa tsy hiditra ao amin'ilay tempoly tsy natao tanana, feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra isika raha tsy mibebaka. Variana amin'ny fiainana araka an'izao tontolo izao, ny zanak'olombelona, ny famirapiratana mahasotoka dia takona aminy ny voninahitr'Andriamanitra. Isika misaotra ny tompo fa noho ny teniny dia ampahitany an'izany atao hoe tanàna tsy mila masoandro na volana mirapiratra aminy, fa feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Manantena izany sika ry havana, ary tsy fampanantenana pokaty ny fampanantenan'Andriamanitra, fa fampanantenana tanteraka amin'ny fotoany. Mandihy ny 4:20 isika fa hieritreritra sady ny lavitra ny amin'ilay tanàna feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra. Ijery ny farany ambony indrindra miandry antsika dia ilay Jerosalema vaovao, tanàna feno famirapiratana voninahitr'Andriamanitra. Mijery lavitra, mijery ambony, tandrovy ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsy miaraka ao amin'ny tempoly izay feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ny tsy fahamasinana. Ry havana malala miandony taona, jereo ny fiainanao. Jereo ny fiainanao tahaka an'izay nijereny Davida ny fiainany, manana voady fa hanana anjara fiderana sy fisaorana mandrakizay an'Andriamanitra ianao fa tsy ny amin'ity 4:20 ity ihany. Manana fijery ambony kokoa apetrao ny vinanao, ka atao vina azo ny hafa toizana, fa tsy ho tavelo amin'izay mety fahavelomanao ihany. Mijery lavitra ary mijery ambony, aza miantehitra amin'izay hery eo ampelatananao na ny tanjaka nananao, fahaizana mba-pahalalana sy ny sisa mety lefy reny. Jereo ny zanak'olona amin'ny heriny sy ny voninahitra eny amin'ny raony lanitra, andrandrao ny famonjeny. Mijery lavitra ary mijery ambony, fa hiditra ao amin'ilay tanàna feno famirapiratany voninahitr'Andriamanitra isika teny izao. Tandrovo ny voninahitr'Andriamanitra, nizao mbola tafatoetra amin'ny tsy fahamasinana sy ny zavatra tsy araka ny sitrapon'ny tompo isika, ka voahidy varavarana tsy ho tafiditra ao amin'ilay tanàna ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ny soratra masina manao hoe: anahitra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo fiadanana. Izay ambara sy tsara ho fantatra mikasika ny fiainan'ny fiangonana dia fampatsievana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra mba hanatanteraka ny adiditsika amin'ny fanolorana olona ho fidiana dekona. Hatramin'ny alakamisy ho avy izao no fetran'izany azahoany komity mikarakara ny lisitra ka mamoaka ny lisitra izay nisy nanolotra ny alahady 7 janoary raha sitrapon'ny tompo. Koa dia aza varimbariana ry havana, tandremo koa ny hoe variana ianao nanolotra olona fa eritreritra hoe tsisy hanolotra ave, ny anaranao mihitsy soratana voalohany dia efa matoky ianao fa voasoratra any ny any amin'ny fanolorana izany anarana izany. Dia miomana sahady koa isika hijery ny lisitra nisy nanolotra raha
mandinika ianao ka tapa-kevitra iroso ho fidiana dekona dia manoratra ny taratasy milaza ny fanekena ary mampomba izany ireo antota taratasy rehetra ilaina amin'ny fanamarinana ny fanekenao. Raha sanatria kosa tamin'ny fandinianao tena ka tsy manana fahavononana irotsaka ho fidiana ianao, hanaiky ny fanoloran'ny olona dia manoratra taratasy voasonianao koa arak'izay taratasy efa nozarana tamintsika tamin'ny akatoko ny fandraisana lasa teo ry havana. Fa ny alahady 7 janoary ho avy izao dia fidirana indroa amin'ny 9 sasany sy amin'ny 10 ora dia samy ho tafaona finaritra indray isika ary mirarantsika amakivaky ity tontolo andro ity eo ambany tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Raisoa amin'ny fahatokiana ny tsodrana tolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo aneny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavana aminareo aneny Tompo ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavana aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Sotra ny Tompo sika ry havana ny fantanterahana ity fotoana ity amin'ny tahaka izao dia misy fandaminana ny amin'ny ifampiarabana sy firariana soa noho ny tonontaona koa dia anoloana antsika eto ny tompon'andraikitry ny fiangonana tarihany mpitandrina sy ny ankonany ny baraon'ny fitandremana ary ireo dekona mpiara-miasa dia mifanesy arak'izay mahazatra isika amin'izany fampiarabana sy firarian-tsoa izany ry havana.